Isalta ni numero 10 i Lamine Yamal. Nambaran FC Barcelona fa Lamine Yamal no hitondra ny laharana fahafolo. Nanao hosodoko lehibe tamin'ny rindrina ny tao Kafunda, tanàna izay nahalehibe azy tao Espagne ho fanamarihana ny fahazahoany izany laharana fahafolo izany. Hilalao ao amin'ny FC Barcelona i Lamine Yamal hatramin'ny taona 2023 araka ny fifanarahany roa tonta izay efa vita sonia. Holazaintsika rehefa ve moa ny ankoatran'ny baolina kitra famelohany hilazantsika izany zavadrehetra izany dia entaniko toy ny mahazatra foana ianareo abonné ny chaîne ary asio j'aime ny vidéo indrindra aza adinona foana ny mametraka ny commentaire ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne atsika. Atomboko atsika amin'ny fakana ankeriny moa ny zavatra izay ho resantsika. Fakana ankeriny ny taky vola folo tapitrisa ariary ireo jolahy. Avitra soa mantsara tsy nandoa vola ny vehivavy iray nalainy pakankeriny tao an-trano ny tetsy Antsahamamy Ambolokandrina ny folo jolay 2024 lasa teo. Folo tapitrisa ariary no notakiny ireto jolahy tamin'ny fianakaviana ho sandany famitsorana azy. Ny sandoka ho piasan'ny pôle anticorruption ireo jolahy izay nirongo fitaovam-piadina toy ny basy. Araka ny loharan'mbovao mikasika an'ity trangana fakanankeriny ity moa dia miisa 3 ireo olona voasambotra niaraka tamin'ny fitaovam-piadina nampiasaina izay nandray anjara mivantana tamin'ity fakanankeriny ity. Isorana foana ny avo satria avitra soa mantsara tsy nandoa vola ny vehivavy iray izay nalainy pakankeriny tao an-tranony izay tetsy Antsahamamy Ambolokandrina ny tamin'ny 1 jolay 2024 lasa teo iny. Rehefa avy nilaza ny mikasika an'iny fakanankeriny iny moa isika dia ndeha arisika hiresaka kely ny mikasika ity zavatra malaza any ivelany ity. Maikila ny scène lehibe ho an'ny festival Tomorrowland. Tsy nisy noraisina intsony ny scène Goavambe no manana efa roa taona ho an'ny festival ny hira techno Tomorrowland 2023 izay atao any Boom any Belgique. Nafenina mafy ity scène miavaka ity kinanjo izao ny rehetra izao noho ny afomanga tsy voafehy izay nihitatra. Olona amanetsy no andrasana amin'ity festival ity izay hanomboka raha afaka ampitso ny tapany voalohany. Tsy mbola fantatra raha mbola hitazomina ihany koa izany andro izany na ahemotra. Zavatra malaza any ivelany moa iny zavatra izay nozaraiko iny ny hoe maikila ny scène lehibe ho an'ny festival Tomorrowland. Rehefa nolazaina ka voalaza ary rehefa nozaraina ka voazara dia ndeha risika hilazany zavatra hafa indray. Resaka voka-panadinana BPC 2024 moa ity zavatra izay asiantsika resaka ity. Tsara noty indrindra ary nahazo fanampiana i Valimbavaka. Valimbavaka Liane no nahazo noty tsara indrindra izay 19,17/20 tamin'ny fanadinana BPC 2024 tany amin'iny Cisco Mananjary iny. Nahazo fanomezana sy fanampiana avy amin'ny filoha lefitry ny antirmerandoha olona izy mba afahany manohy ny fianarany. Naloha ihany koa ny droit sy ny écolage mandritra ny taom-pianarana izay folovolana teny amin'ny sekoly tsy miankina CIC Mananjary. Tsara no sady mahafinaritra izany zavatra izany ary tsara noty indrindra moa ity Valimbavaka ity. Tsy vitany tsara noty fa mbola nomena fanampiana mba hampazoto azy hianatra ary mba afahany hanohy fianarany indray. Mitsodrano azy moa izahay mba ho tonga amin'ny tanjona izay iriny indrindra vita be amin'ny fianarana izay ataony. Rehefa avy nilaza sy nizarany mikasika an'iny zazakely izay tsara noty indrindra iny ndeha arisika hizarakely ity vaovao mahatsiravina ity. Izy ity moa dia zavatra niseho teny Anjanahary. Raha araka ny loharan'mbovao izay hita sy navoakany Animal Voice Madagascar moa dia nisy andianjatovy manolana sy mampijaly alika eny Anjanahary. Alika vavy mampinono no ampiharany ireo andianjatovy ny filandratsiny etsy Anjanahary. Anaovany izy ireo firaisana aranofo
ilay biby sady ongotany tsikelikely nohodiny nandritrany alina maromaro ary lasa jamba ilay alika. Manoloana ity tranga mahatsiravina ity moa dia ny Animal Voice Madagascar no mandray antanana ny fitsaboana ilay alika sy mikarakara ireo zanany. Mampametra panontaniana rehefa mahita tranga toy ity, rehefa mahita tranga mahatsiravina sahala amin'ity, mipetraka ny fanontaniana hoe ny olombelona ve efa nivadika biby sa inona marina ny tena zava-misy mahatonga olombelona sa mampijaly alika sa manolana alika ary sa mampihatra ny filandratsiny amin'ny biby. Rehefa avy nilaza ny mikasika aniny andianjatovo izay manao firaisana aranofo amin'ny alika iny moa isika dia ndeha ary isika hilaza kely ny zavan-tranga tany Mahajanga voalohany. Tsy hita ny reniny ity zaza mena vava ity rehefa avy nametraka azy tamin'ny ankizy 7 taona. Zazalahy kely mena vava eo amin'ny 2 volana eo no eo no napetraky ny reniny tamin'ny ankizy vavy iray 7 taona ny andron'ny alarobia 19 Jolay tao amin'ny fokontany Ambalavola. Nilaza hividy zavatra ilay reniny saingy tany dia tsy hita intsony. Salama tsara ity zaza ity ary efa mandray antanana amin'ny fikarakarana azy ny tambazotry ny fiarovana ny ankizy ao Mahajanga. Izay mahita na manana vaovao mahakasika ny ray aman-dreniny dia iangaviny ireo tompon'andraikitra hanatona ny population ao Mangarivotra hanao ny fitorohana. Izany ihany koa ny zavatra niseho tany Mahajanga voalohany ny hoe tsy hita ny reniny ity zaza mena vava ity rehefa avy nametraka azy tamin'ny ankizy 7 taona. Rehefa avy nilaza ny mikasika ny zaza mena vava izay tany Mahajanga voalohany iny moa isika dia ndeha ary isika hiresaka kely indray ny mikasika an'ity zavatra anankiray ity. Nivoaka ny fonja nanao adidy farany Ilita. Nodimandry ny vadiny Rabetsara Lita ka nivoaka ny fonja izy mba hanao adidy farany. Tsy ahivina fa voatendry ho isan'ny ireo mpikambana amin'ny filakevim-pitantanana amin'ny Jirama izy ny taona 2024 nahiditra amponja vonjimaika ny taona 2024 satria voarohoroho noho ny resaka hosoka tamin'ny fividianana groupe électrogène ho an'ny Manja sy Ambovombe. Izany moa ny mikasika ny Rabetsara Lita izay ato anatin'ity chaîne ity moa dia mankahery azy ary mankahery ireo rehetra izay ankaiky azy noho n'izao zavatra izay manjo azy izao. Ny masoandro milentika mbola hisava ary ny enta mavesatra mbola horava koa dia mahereza fa izay le fiainana. Somary efa betsabetsaka ihany koa ny zavatra izay efa voalazantsika tato anatin'ity video ity. Raha fitipitinina ireo rehetra izay efa voalaza dia nilaza ny mikasika ny zazavavy kely izay tsara noty ary nahazo fanampiana izy na azo tohana ihany koa mba avy tany manohy izany fianarana izany. Nilaza ihany koa isika ny mikasika saina lehibe indrindra kamay tany Belziki. Tato ihany koa isika nilaza ny mikasika ny andianjatovo izay teny Anjanahary ary nanao firaisana aranofo tamin'ny alika. Namparana izy ireo ny filandratsy ny alika ary jamba mono ny afarany io alika io. Nilazalaza ihany koa isika mikasika ny fakanankerin'ny teny Antsahamamy Ambolokandrana ary avitra soa amantsara ilay vehivavy. Tato koa isika nilaza ny mikasika Yamini Amalina izay nisalitra ny laharana 10. Ka hoy hoe betsaka ny zavatra izay efa voalaza ka tsy valamparana intsony. Ajanona antsika hatreko ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy. Zay fa tsy halavena ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray eo.